Tsisy asoloko anao. Ataoko premier boire nareo sy madame.
ry havana malala rehetra amin'ny tompo a dia ampitombony amintsika ny ry havana ny fahasoavana amampiadanana fa amin'andriamanitra ray a sy jesosy kristy tompo a fa miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy a tafahoana somatsara amin'izao fotoana izao a afaka mifankahaina afaka mifankahita afaka miona amin'andriamanitra ilay tompontsika sy mpanjakatsika na ny avy eto an-toerana na ny avy any ampitan-dranomasina dia arabaina daholo a velona trapo-amijeny azao fanompoana masina izay iarahantsika izao dia ankasitrahana dia mialoha ety afana miona aminy dia izy ilay tena tompontsika sy mpanjakatsika anomana ny fosiny saina mampanahitsika atsika fa na inona zavatra mitranga na inona zavatra miseho a mpanjaka izany jesosy zany mpanjaka izy ary mpanjaka ambony andriamanitra rehetra ka mendrika omena voninahitra ka ndetsika anome voninahitra ny mpanjakatsika kehitrina voninahitra ho an'andriamanitra leriany halleloia masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen ndetsika mbola iderazy hatrandry havana amin'ny alalan'ny salamo a fa 470 salamo fa 470 ovakitsika manontolo zany ijerentsika ny mahampanjaka ary anomanantsika sady ny vavaka zay ho ataontsika androany amin'ny mahampanjaka azy dia nisy firana ihany koa raika amin'ny 70 firana protestanta no ataontsika ka ny andiny voalohany sy ny andininy fahatelo farany no ataontsika rehefa voavaky ny salamo jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjaka anay mahery sy tsara indrindra ka izy no maronay ny salamo arany dia ho raisintsika ankehitriny dia vakitsika amin'ny anaran'i jesosy zany manao hoe alleloia miderany Jehova ary fanahiko hiderany Jehova raha mbola miaina koa eny ankalazan'andriamanitra raha mbola velona koa Jehova mampahiratra ny jamba, Jehova mampitraka amin'ny tanondrika, Jehova tia ny marina, Jehova miaro ny vahiny ary manandratra ny kambody sy ny mpitondra tena.
fa mandika ny lalany ratsy fanahy kosa. Manjaka mandrakizay Jehova hatramin'ny taranaka fara mandimby Andriamanitra ho riziona. Aleluia. Amen. Yesu amandazambi ritumpu panjaka mayerio miamenu avimana kitukuizai vatumpuni erirehensiana simi tuana Sicacini sanadierina Mi federana sayentina Rasure Niaza turushana weti Rasuiza Tumpanjaka tsy toa Eni panumpu vavunzi Sabini ubiwe Alleluia uamini avu Faze sonu tumpuna Itumpu panjaka maherio Ave mana kitukuizai Vatumpuni erirehensiana Simi tuana Sicacini sanani erina Di federana sayentina Niaza tuluchana weti Rasuiza Iara ivavaka tsika riavana. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay. Jehova tompony maro, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Mpanjaka ambony mpanjaka rehetra. Lay derainy lela rehetra, na ny any an-danitra na ny aty ambony tany ary andolian'ny lohalika rehetra. Ndreto ny mpanomponao, amin'ny toerana misy anay tsararay avy, araka ny teninao hoe amin'izany fotoana izany dia Andriamanitra ny isam-pianakaviana ao amin'ny tokantranonay tsararay avy, eo amin'ny toerana iantsona ny anaranao sy ampatsahivana ny anaranao. Eo ianao ny manantona tompo, ary dia eto izay no manome voninahitra anao fampanjaka ianao. Manondrika ny lohanay izay tompo, mahery ianao, miteny ray mandeha ianao dia ary izao rehetra izao. Miteny ray mandeha koa ianao dia miala ny fofona ianay, ary tsy aty amin'izao tontolo izao intsony izay. Kanefa izay tompo androany, mbola velona trapamonjena, mbola nomenao fofona ina mahavelona, ary ravoravo aminao Andriamanitra, afaka manandra-peo, afaka manandratra ny fonay, afaka miteny manoloana ny fahalebiazanao sy ny seza fiandriananao, na dia tena mpanompo tsy mahasoa ary, na dia mpanompo tsy tanteraka ary, dia nomenao fahafahana tompo iona aminao ankehitriny. Ka dia na dia sany amin'ny toerana misy anay ary izay tompo ankehitriny, manerana n'izao tontolo izao, manerana ny tany, miombona kosa ny fona rehetra,
manome voninahitra anao miondrika eo amin'ny fahalebiazanao misaotra Jesosy nitantananay isan'andro ninina ady teto amin'ny firenena, ninina ady tamin'ny valana retina, ninina ady sy olana amin'ny isa-tokantrano, tsaronay ny hira Tompo. Eo foana ianao manala ny olana sy ny ady sarotra, eo foana ianao manohana anay indrindra eo ianao mitarika anay ho amin'ny fibebahana, ahafahanay miona aminao mandrakarivo, ahita ny voninahitra ao, ka zany ny isaoranay anao. Nomba anay ianao na dia tsy tanteraka ary zay, namindra fo taminay ianao dia namaly vavaka, be dia be nefa sitrana Jesosy, be dia be nefa nafahanao tao anatin'ny aloko ny fahafatesana. Eny fa na dia misy ary ny mbola tsy salama ankehitriny fantatray fa anendry andro ianao ifalianay, ifaliany mpanomponao, ka tsy hainay ny angina ka tsy ankalaza ny anaranao ankehitriny. Dia miompo-peo miaraka amin'ny miaramilanao rehetrarehetra, ny anjelinao any amin'ny lapan'ny voninahitrao, ny olo-masina rehetra manerana n'izao tontolo izao, ary zay reto koa manondrika ny lohanay mijoro manoloana anao, tsy mba tahaka n'izany fomba ny anjely zany Jesosy ny fideranay. Reny rehefa midera dia tena tahaka ny varatra sy ny rano be, fa ny anay tena tsotra nefa ny fonay tianao Jesosy ankasitrao zany. Dia raiso fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola eo mpitsanganana be ho anao foana zany hoe manana teny Andriamanitra ary teny ray monja ny voatazonao sy voasitrina ao anatin'ny afatr'Andriamanitra ny teny isym-piainana. Ka ndao mbola ataontsika ilay hira 420 amin'ny filana protestanta hoe Tompo mba te hiona aminao ny olonao hoe ka ny orany toa taona ampombainy teninao. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika noho ny amin'ny mpanompony dia ny pasteur président Dada Randrena Toandro izy nitondra ny tenin'Andriamanitra androany raiso hoe Jesosy mamangy ny tokantranonao zany, Jesosy tiana sitrana anao zany, ary ataontsika mifotsika rehetra mihitsy fa zay mitady ao ny Tompo dia ahita ao anatin'izay. Tompo mba te hiaona aminao ny olona, ka ny oran-dohataona ampomba ny teninao, ny fanahinao irao. Vavaka suzavatsua ny magena entana. Vavaka suzavatsua ny magena entana. Vavaka isika. Voninahitra neo anao Andriamanitra ilay masina indrindra, le mahery indrindra, tompon'hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Miantso ny anaranao zahay, mpanomponao rehetra manerana n'izao tontolo izao, fa mila vonjy satria tsy misy afa-tsy anao ny mpamonjy, mpanolo-tsaina mahagaga, mahafantatra ny hoavinay tsirairay avy, mametraka anay eto amin'ity toerana ity, ary ankehitriny izy teny mangataka aminao ao mba ho ampony ny olona rehetra, any tokantranony olona rehetra, any amin'izay rehetra mangetaetanao, mitady lalaka le amin'izao adim-piainana sy ny valana retina izao. Manantenanao a Jesosy araka ny teninao hoe hatramin'izay niarahanareo tamiko izay no nisy mamory anareo va, dia ho ny mpianatra hoe tsy misy. Mba ataovy manana an'izany ny fony nomino rehetra izay miona aminao androany. Ny anaranao Jesosy no angatahako izany. Amen. Petraka isika. Ny tenin'Andriamanitra izay ho vakiana amintsika eto androany dia ho hitanareo aloha
ao amin'ny bokyny levitikosy toko voalohany. Genesisy dia exodosy dia levitikosy toko voalohany dia akatsika indray ny marika toko fafito dia manaraka hainareo amin'ny famakinany teny. Levitikosy aloha mivakitsika voalohany ny toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niantso amin'ny Mosesy ka niteny tao amin'ny tranon'ilay fionana hoe mitenenina amin'ny zanak'Israely hoe raha misy aminareo manatitra bioby fiompy ho fanatitra ho an'i Jehovah dia omby na ondry na osy no aterinareo fanatitra reo. Raha omby no aterinareo fanatitra dorana dia lahy tsy misy kilema no aterina eo amin'ny taberina kely ny tranon'ilay fionana ary naterina teo ambonin'ny fanatitra zafady andiny fahatelo. Raha omby no aterina ho fanatitra dorana dia lahy tsy misy kilema no aterina eo anoloany ny varavaran'ny tranon'ilay fionana no anaterany azy, mba hankasitrahana eo anatrehan'i Jehovah izy, ary ametraka ny tanany eo amin'lohany fanatitra dorana izy dia ahazahoany fankasitrahana izany hanaovana fanavotana ho azy. Dia hamono ny zanak'omby eo anatrehan'i Jehovah izy, ary ireo mpisorona zanak'i Arona dia hanatitra ny rà ka hanopy azy manodidina amin'ny lafin'ny alitara izay ho anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana, ary hodirany fanatitra dorana dia ho raisiny dia ho rasainy tsara. Ary ny zanak'i Arona mpisorona dia nisy afo eo ambonin'ny alitara ka handahatra kitay eo amin'ny afo, ary eo mpisorona zanak'i Arona dia handahatra ny voarasa mba amin'ny lohany sy ny saborany eo ambonin'ny kitay eo amin'ny afo izay eo ambonin'ny alitara, fa ny tovany sy ny tongony kosa dia ho sasana amin'ny rany dia ho dorana mpisorona ho fofona izy eo ambonin'ny alitara. Fanatitra dorana zany dia fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Marika toko fafito manomboka amin'ny andininy faraka ambin'ny folo. Fa ho kosa ianareo, raha misy olona milaza amin'ny rainy ny amin'ny reniny hoe efa korbanina, izany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra, izay rehetra tokony hahazono soa avy aminy, dia tsy avelanareo hatao na inona ho an'ny rainy sy ny reniny intsony izany, ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampanarana voatolotra anareo izay nasainareo tandremana, ary zavatra maro mifanahatahaka amin'izany koa no ataonareo. Misaotra tompoko, misaotra Jesosy ray masino, famarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Resaka fanatitra zao ry havanao antsika malagasy rehetra manerana ny tany sy manerana izao tontolo izao, manaraka izao fandaharana izao, miarabantsika rehetra mbola velonaina daholo, mbola narovan'Andriamanitra amin'izao aretina be zay tena faran'izay mahatsiravana mampiorokoditra izao, fa mbola velonaina isika. Ho voninahitr'Andriamanitra ane zany, tsy zavatra kelikely foana angeny nataon'Andriamanitra ho antsika, nisy tokoa ny voa, fa miarina foana ary mitombo foana ny sitrany eto ambonin'ny tany, indrindra fa eto Madagasikara. Voninahitra Jesosy rery zany, misy foana ny asan'Andriamanitra mahagaga eto amin'ity tany ity, ary misy ny maty
tsy natao mihitsy hoe ny olona ne hipetraka eto amin'ity tany ity mandrakizay fa ny soratra masina mihitsy reo fa milaza fa tsy maintsy misy ny fotoana hiterahana, tsy maintsy misy koa ny fotoana izay hafatesana. Tsy misy mipetraka eto isika izay lasa ny an-danitra any tsy hoe nitomany fa sambatra ny maty. Ohatra ny miodina kely fotsiny eo mpandrina ianao dia efa tsy ety tsony, tsy hoe nitabataba be teo, tsy hoe niantsy vonjeo be teo, tsy hoe nitomany be teo, nikikika be teo, aiza Jesosy, aiza. Tsy zany. Miodina indray mandeha dia lasa hoy ny tompo handray satroboninahitra ny fiainana, adino tanteraka izao fiainana izao, fa ny satroboninahitra andraisan'Andriamanitra azy zava-dehibe. Olo anankiray mpiangona teto amintsika, rehefa lasa ihany ny vadiko pastera, alao mba andeha, za tsy hipetraka rereto. Dia pitsy ihany nahita ny vadiny efa maty izy, maty efa herinandro, nahita ny vadiny efa maty, tonga ao amin'ny hôpitaly, andao ara ozy anaraka ahy, dia ozy hoe andeha anaraka, mbola niantsa amin'ny telefona izy, tata andeha fa efa tonga etin'ny vadiko, veloma daholo nareo, tsara tsodrany le roa, tahiny tompo daholo nareo rehefa any amin'ny fahasambarana mandrakizay. Zany no mahazo antsika amin'ity tany ity, ny maty mandray satroboninahitra ny fiainana, ny velona mbola nao ny asan'Andriamanitra, fa mametraka kosa fanontaniana aminao ny soratra masina ankehitriny ho fampianarana anao. Ahoana ny fomba andraisantsika tsara an'Andriamanitra amin'izao fotoana ny coronavirus izao? Ny teny malaza, ny tsara indrindra voalaza ny soratra masina eto dia manao fanatitra fanorenana, voalaza ny Levitikosy. Ao amin'ny Levitikosy hitantsika teo, verina vetivety antsika ao amin'ny toko voalohany, Levitikosy, Genesis, Exodosy, Levitikosy toko voalohany dia ahitantsika izao teny izao hoe: raha omby no aterina fanatitra dorana dia laha tsy misy kilema no aterina. Tsy misy kilema na ondry, tsy misy kilema. Ina moa ny dikan'izany aminao? Rehefa nahatsika dia manao fanatitra daholo, na rakitra io na voady io dia manao fanatitra daholo tsika rehetrarehetra. Zany fanatitra sy voady zany no ahitantsika amin'ny testamenta taloha ao, fa ireny fanatitra izay ataontsika ireny reny no fomba ionana amin'Andriamanitra voalohany. Voanao fanatitra anao zany dia tsy maintsy misy ny inspection, misy ny fijerevana ny fanatitra izay ataonao. Ilay Andriamanitra mihitsy ny mijery raha ondry na omby na vohiromailala hoy izy vao hiato. Ho an'ny manan-karena ny omby dia ao ny ondry, ary ho an'ny mahantra vohiromailala. Mandalo inspection daholo zany, jereny vavany, sakafany ahitany nifiny, salama tsara. Jereny ny masony, jereny ny volomasony, sikiriny mihitsy ny sofiny, jereny dodododody hatramin'ny volony raha ondry, so misy parasy. Zany ny fanaovany azy so misy tasy tamin'ny fotaka kely, na misy petipetina amin'ny zavatra tsy fantany eny an-dalana, hatramin'ny tongony so misy vovoka. Fa de variny ianao mijery ny mpisorona
mijery zany tsiporiany rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra zany rehefa hitany mpisorona zay rehetrarehetra zay dia faly izy misaotra amin'ilay olona mitondra n'izany fanatitra izany, mametraka fanontaniana amin'izay izy mpanoty ianao anaka, nankasitrahan'Andriamanitra izao fanatitra tsara dia tsara izao, andao iona amin'Andriamanitra ianao. Zay tompoko na teo korbanina le voalazan'i Jesosy teo korbanina natokanao an'Andriamanitra zany dia ianao mihitsy no manaiky manatona an'Andriamanitra. Ny verba amin'ny teny Hebreo amin'izany korbanina zany dia korbanina ihany, fa dia tena ianao mihitsy ny manaiky anatona amin'Andriamanitra. Aninona? Angataka famelana. Izay ny voalohany, mpanota Andriamanitra, tsy misy mahafaka ny fahotako afa-tsy ny fanatitra ataoko aminao ihany. Dia sady mandohalika izy no mametraka ny tanany eo ambony lohan'ilay ondry, ilay fanatitra, vokatra ny fony ho an'Andriamanitra. Ny manatona ny tena voalohany. Zany dikan'ny korbanina, ny manatona an'Andriamanitra. Ary raha vao mibebaka sala amin'izay ianao dia ilay mpisorona amin'izay ny tonga dia miteny hoe voavela ny heliko ao. Na inona aretina amin'ny olona io noho ny fanatitra nankasitrahan'Andriamanitra dia sitrana. Mba ataovy zava-dehibe aminao mihitsiny no mahafantatra an'izany hoe eo amin'Andriamanitra androany amin'ny alana ny fanatitra. Zay ataoko. Eo amin'izay no mieritreritra hoe inona moa ty fanatitra mba ho ankasitrahan'Andriamanitra amiko. Rakitra no ataontsika, voady no ataontsika, fanomezana, zany rehetrarehetra zany fanatitra. Fanatim-panonerana, zay ilay voalaza teo tsy maintsy mihinina anatrehan'Andriamanitra mihitsy ianao fa hanonitra ny ratsy vitako. Ty no fahotako Andriamanitra, mafy amiko mihitsy ny ala tamin'ity fahotako ity. Manatona anao ankehitriny. Dia iny fanatitra iny na vola iny ataonao sabotsy ianao dia efa mieritreritra hoe ity ny fanatitra tsara, tsy misy kilema omeko an'Andriamanitra. Ianao ihany dia efa manao inspection an'iny, vola be iny dia efa faly ianao. Vokatry ny fonao ve zay? Zay ilay manatona, anatona an'io masina io ianao fantany daholo ny momba anao fantany daholo momba ny arenanao vitany inspection daholo zany hoe vola maloto ve? Vola ny vokatry ny fonao sy ny fahasasaranao ve? Raha misy tsy mety ny amin'izany dia mifona. Manatona mihitsy an'Andriamanitra aloha hoe reto ny volako Jesosy, foiko ho anao. Raha misy azoko tamin'ny tsirariny zany, anonitra Andriamanitra, zany ny vokany hoe iny manaiky iova, manaiky ho amboarina. Raha manao zany ianao sa mametraka ny tananao amin'izay eo amin'ilay fanatitra, ilay vola ho ataonao foiko ho anao ty Jesosy dia mamindra fo amiko fampanota Andriamanitra amin'izay
hijery an'ilay ondry dia le fanatitra ataonao rehefa tena tsisy kilema iny ondry zay aterinao an'Andriamanitra iny rehefa tena tsisy kilema iny tsy mijery anao tsony Andriamanitra fa mijery an' Jesosy ilay ondry zanak'ondry tsy misy kilema tsy misy petipetina dia le zanak'ondry tsy misy petipetina izay natoninao iny nijereny voavela ny elokao sitrana ny aretinao afaka ny olanao afaka ny adi-sainao rehetra aza dino zany rehetrarehetrarehetra zany rehefa mivavaka tokoa tsika manolotra ny fotsika ao an'Andriamanitra tsy mijery tsika tsony Andriamanitra fa mijery an' Jesosy Kristy zanany malala ny tiany indrindra zay natoninao ary sahanao ny nanatona hoe ty Jesosy avitako fony aminao anonitra zay rehetrarehetra tsy vitako mba hanoboko anao dia zareo tsara ny amin'ny soratra masina fa raha ohatra ozika omby no nalainao eto amin'ny andininy ity ny andininy fa amin'ny Levitikos toko voalohany teo ny andininy faefatra ametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ny fanatitra izy dia mba hahazo ny fankasitrahana zay anaovana fanavotana ho azy dia any amin'ny any amin'ny andininy indray amin'ny toko fahadimy indray toko faharoa indray toko faharoa indray toko fahadimy azafady toko fahadimy any amin'ny andininy fahaenina amby folo toko fahadimy andininy fahaenina amby folo ary zay efa nanontany ny amin'ny zava-masina dia honerany ary ampiny ho tonga avo fahenina ka hatolo no ampisorona ary mpisorona hanao fanavotana ho azy amin'ny ondrolahy atao fanatim-panirina dia avelany elona ahatonga azo fahenina raha nangalatra omby ray anao zany dia mitady 5 honerana tsy vitanao zany fa lay Andriamanitra mihitsy rehefa nanatona azy indray mandehanao Jesosy Kristy amin'izay no atoninao dia Andriamanitra mijery anao tsy mijery anao tsony Andriamanitra hoy izay nanao an'iny fahotana iny fa Jesosy Kristy ilay masina ho anazy ny jereny Jesosy zany no manonitra ny 5 aza dininao zany raha vao mifona mihitsy ianao an'Andriamanitra amin'ny fona tokoa nanaovana fanatitra ao an'Andriamanitra voavela ny elokao sitrana ny aretinao ary Andriamanitra ny manonitra ny rehetrarehetrarehetrarehetra 5 ho anao fa nasitrana nantadiavinao meny anao zany enao tsy mananyritra ny kristianina zany tsy mananyritra ny mpivavaka tonga avy hatrany mihitsy vovelany ny elony sitran'izy na mikikika tahaka ninona azy izy any amin'ny hopitaly misy azy any rehefa tonga ny rany Jesosy nangataka fonana izy sitrana ray zay voray zay mbola misy efatra enako ny nangatanao akoatra ny fanasitrananao ozy anao hoe taio amin'ny asa mandrarahako tsy gaga ianao raha mahita olona sy mahare olona fa amin'izao fotoana ny coronavirus zao mbola misonitra ihany izy eo amin'ny fivelomany eo amin'ny asany tahin'Andriamanitra izy raha miompy tahin'Andriamanitra izy na amin'inona ny amin'ny asany rehetrarehetra na amin'ny asany amin'ny fivelomany fahatelo zany
ny amin'ny fianarana ho an'ny ankizy tsy gaga ianao fa misy olana hoe tena mahantra fa ny zanany tafakatra farany ambony de ambony satria le fanatitra kely nataony na dia ohatra ny voromialala fotsiny aza zay ny mba fananany jeren'Andriamanitra hatramin'ny elany so misy hao so misy tsongongotra so tapaka ny tongony fa rehefa tena madio tokoa le fonao le rakitra amin'izay tsy le riarary kely aforiporitra zay ny tiako lazainy tsy le aforiporitra fa ianao mihitsy nanao hoe ity madio be ty mba fananako Jesosy amin'ny fonao zay petraka amin'izay ny tananao amin'iny volanao iny tia ny fanatitra to mba mamindraha fo amiko zao ny azoko atao tsy mijery an'iny tsoje Andriamanitra fa mijery ny zanany voavela ny eloko ao sitrany ianao amin'ny aretinao rehetra zava-dehibe ny mahafantatra an'izany androany fa fotoana fanaovantsika fanatitra le alahady voalohany fa ny zavatra tsara indrindra amin'izany fanatim-panonerana zany dia ahitantsika ny tantaran'i Josefa ao ngamba ny tena marina indrindra ahitantsika azo amin'ny Genesisy 5:7 tantaran'i Josefa izay namidiny rahalahy Genesisy 5:7 andao ange Genesisy 5:7 ndiny voalohany ary Josefa tsy nahatsindry ny fangorakoraky ny fony intsony teo natreny zay rehetra ho aminy dia niantso izy ka nanao hoe avoay ny olona rehetra hialy eto amiko ary dia tsy nisy olona na dia ray aza nijanona teo amin'ny Josefa raha nanao zay afantaran'ny rahalany azy izy dia nitomany mafy izy ka reniny Egyptianina ary ny reniny tao an-tranon'ny Farao koa ary hoy Josefa tamin'ny rahalany izaho ny Josefa mbola velona ihany vakaky tsy nahavaly azy ny rahalany fa torakovotra teo natreny ary hoy Josefa tamin'ny rahalany avia manatonahy ianao dia nanatonareo ary hoy Josefa izany Josefa rahalanareo namidinareo aty Egypta ary ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny navarotanareo aho fa hamonjy aina nampandehanan'Andriamanitra elohanareo aty tanao zay ny teny hoe any Goshen zay misy ny Josefa sy ny rahalany io ny teny hoe Goshen avy amin'ny teny Hebreo kaza akaiky zay nahatonga ny Josefa tonga dia nyroany daholo n'olona rehetrarehetra te hiaina amin'ny rahalahiko dia tomany izy izaho ny Josefa namidinareo torakovotra daholo noho ny fahotana aza matahotra ozy io zay tsy hamano faty anareo feto akaiko anareo zao zay hoaniko ny hoaninareo mbola misy 5 taona ny faharetan'izany mosary zany eto akaiko anareo eto akaiko rehefa tena ao amin'Andriamanitra mihitsy ianao tsy hoe apetrapetrany fotsiny fa fiinony ny tompoko fiinony ny ranomasony amin'izany tsy amin'ny fahatezerana tsony hoe satria nanoty ianao dia inona ianao kapoko amin'ny coronavirusnareo tsy zany tsony fa izy no mitomany fifaliana tomany fifaliana izy mandray anao fa mbola velona ho ahy ianao akaiky zany hoe akaiky n'Andriamanitra zany eo akaiky n'Andriamanitra tompoko
vita ny fanatitra tsy apetrapetrany any ianao fa eto akaikiko mihitsy amin'izay ianao tsy amelako satria tiako anao malalako anao Jesosy be voninahitra manjary an'izany tompoko le mpalota teo manjary an'izany niova tanteraka satria le fon'Andriamanitra mandray anao mihitsy mamiana anao hoe tsy amelako tsony ianao feto akaikiko ianao zay dia anao daholo zany ry havana mahatonga ny salamo faraika amby 20 ny teneniko foana anareo sy ny teneny Jesosy amintsika mba vakina matetitetika salamo faraika amby 20 ny teny malaza be itianio tamin'ny andron'ny Napoléon niady Napoléon sy miaramilany tamin'izany nomeny ity teny tokana salamo faraika amby 20 ty natao aposy mipetraka ny miaramilany dia mamaky miady ny miaramilany na dia misy arivo aza lavo ary ray alina ho kavananao jereno fotsiny zany na resy Napoléon miaramilany tamin'izany ho hitanao zany hoe fanakekezana an'Andriamanitra fa fihininy mihitsy ianao anaty dia rehefa ho akaikina anao arovany jereo ny andininy voalohany izay tsara indrindra apetrako aminao androany anaran'i Jesosy ny mety hoetra amin'ny fierena izay niavo indrindra io tompoko le fierena niavo indrindra ianao fihininy le akaiky azy tsy misy maharombaka ny tsony tsy misy aretina mahazo an'io tsony tsy misy adi-tsaina mahazo an'io tsony fa ao anatin'ny fiereniny tsy toy izy ao anatin'ny fianakavianiny tsy toy izy ao amin'ny famirinany tsy toy izy ao amin'ny fitiavany tsy toy izy arovany miaramilany tsy toy izy izay mipetraka amin'izany fierovany tsy toy izany izy dia monina eo ambany aloko ny tsy toa ao ny monina tsy hoe mitomany aiza Jesosy amin'ity corona ty fa monina ao ianao ao amin'Andriamanitra tsy afoin'Andriamanitra raha miantso anao Jehova miaino anao aho mba ataovy zava-dehibe aminao zany ka manomboka androany na inona ataonao ry havana mindana manao fanatitra ho an'i Jehova aloha aza dindro zany amin'ny fonao apetreo ny tananao any tokantrano rehetrarehetra ataovy zany na inona fanatitra na rakitra atao an'i Jehova ataovy zany fona amin'Andriamanitra sahi manatona an'Andriamanitra vita zany mamela ny eloko izy manasitrana ny aretinao rehetra ka mba azakivy mba azaketraka fa ny tenin'ny tompo ry havana dia mampatsiaro antsika mandraka riva hoe za rehefa tia dia tena tiany hatramin'ny farany mahereza mivavaka areza mangataka amin'Andriamanitra ary aza kivy fa matoki mandraka riva fa moa misy zava-mahagaga va izay tsy haiko ho Jehova tompony maro dia miraha soa antsika rehetrarehetra ao mba hanana fatokisana an'Andriamanitra amin'izao ady amin'ny coronavirus zao ary mivavaha foana na tsy mahazo midy tsara fa midy ny fiangonana no mivavahany an-trano zay afaka miditra ty an-trano fiangonana ane ny marary ane niditra tamin'ny trano fiangonana firy ny coronavirus tombony tao sitrana daholo zava-dehibe mihitsy zany mahay ny fiangonana miara-miasa amin'Andriamanitra zava-dehibe zany ny finoanao ao amin'ny fiangonana dia hoany amin'i Jesosy anatina azy mihitsy aho eo akaikiny dia hita zava-mahagaga mbola tsy fahitanao ianao ho Jehova tompony maro tsangana mivavaka tsangana tsika vavaka sady anao nira fa raika amby valopolo hoe
aiza no misy anao Jesosy eo, aiza no misy anao, fa nofoko neka mitady zay le hoe mitady anao mitady anao toeranaiza Jesosy mba hitako anao aiza no misy anao, fa mahantra ny aho hoe matoa mba mitady anao. Aiza no misy anao ry Jesosy, fa ny foko mitady ana, toeranaiza no mba ahitako ana ao ry Jesosy, misy anao aiza no misy anao ry Jesosy, fa ny foko mitady ana, toeranaiza no mba ahitako anao ry Jesosy, misy anao aiza mahatratra no mitady anao, aiza ianao ry Jesosy, ny entana de mavesatry ry Jesosy, misy anao aiza mahatratra no mitady anao, aiza ianao ry Jesosy, ny entana de mavesatry ry Jesosy, misy anao aiza no misy anao ry Jesosy, mangetaeta ny foko toeranaiza no mba ahitako anao ry Jesosy, misy anao aiza no misy anao ry Jesosy, mangetaeta ny foko toeranaiza no mba ahitako anao ry Jesosy, misy anao aiza panota hoe panota no mitady anao, aiza ianao ry Jesosy, miasa tsy miatoka sasatry ry mpanavaka, aiza panota hoe no mitady anao, aiza ianao ry Jesosy, miasa tsy miatoka sasatry ry mpanavaka, aiza vavaka sika Jesosy io kisotranao aho, fa ianao tokoa ilay mpisorona be lehibe indrindra, le zanak'ondry mora nitondra ny fahotana zao tontolo zao, zay korbanina anao rehetra kosa Jesosy io anakaiky anao anatona anao ary zay manatona anao ianao tsy mba ho laviko mihitsy. Teninao zany Jesosy, jereo te Madagasikara ity mpanota daholo eny niatra Jesosy, tsy
tsy misy anjely ato na dia ray aza ary anao nylaza hoe tsisy manao ny marina na dia iray aza. Angataka aminao a Jesosy amin'izay fanatitra ataonay eo, ho apetraka eo daholo ny tananay tsiraray avy, fonay ho anao. Angataka famelana aminao zahay, hanaiky izany ianao Jesosy, hanaiky izany ianao noho ny amin'ny raha anao nalatsaka ao teto amin'ity tany ity, nanasitranana olona marary maro be. Reny ny porofo fa manaiky ianao a, hamela ny elokay rehetrarehetrarehetra, ka dia mangataka fonana aminao zahay, manomboka any amin'ny filoham-pirenena ambony indrindra zany Jesosy, mitondra nyity tanina ity, sambatra ny firenena izay manana anao Andriamanitra. Fa raha tsy zany kosa anie Jesosy, dia ho loza no azan'ny firenena raha tsy tahinao, avozonao, amindranao fo ny filoha mitondra anay. Ao daholo ireo androm-panjakana maro be izay miaraka aminy mikondo mahasoa an'ity Madagasikara ity. Jesosy, mba jereo ny fiezany hanasoa olona, ny fiazakazany mihitsy anatinanao, le mpanolotsaina mahagaga mba hanolotsaina azy amin'izao andro sarotra izao, dia mba hijery an' Jesosy Kristy zanakao malalanao, hanova fihetsika, hanova fiteny, hanova fomba, feno fitiavana any rahalahy rehetra eto Madagasikara. Zareo ireo mpitandro filaminana, tsy arakaranay, mandamina anay, tsy hoe masika aminay, fa miapiatra dia mapiatra ny lalàna mba hiadananay, mba samarovanao daholo amin'izao aretina ratsy izao, mba ho fantatro izao tontolo izao fa misy firenena mivavaka eto ambonin'ny tany. Jereo ireo marary rehetra Jesosy any amin'ny hôpitaly any, misy mpanomponao maro be mamangy any, jereo reny sady arovy amin'izao retina ratsy izao, fa misy zava-mahagaga ka tsy hainao vazany Andriamanitra. Eo ambanin'ny elatra ny tsoto, ambany fiarovan'ny tsoto, atoko mandrakariva ny teninao Andriamanitra, asa matahotra, fa sady momba anao a, mbola monjy anao a. Dia ho sitrana avokoa ireo marary rehetrarehetra hivavahany ho ametrahany tanana, ho sitrana koa ireo mandray fanafody rehetra, satria avy aminao ny fahalalana nahitana an'izany fanafody izany. Fa ny mihoatra lavitra noho izany Jesosy, dia mba ataovy ao akaikinao izahay malagasy rehetra, izay kristianina rehetra, mba ataovy ao akaikinao Andriamanitra ao, fiino mba ho ranomasim-pifaliana ny onana aminay malagasy, satria manao fanatitra dia ny fonay atao fanatitra ho anao a, hanao fiveriny aina ny ainay a, hanasoany tany sy ny mpiarabelona aminay. Ianao Jesosy, le tompon'ny aina, sitrano avokoa ny marary rehetra, mba ho hitanay fa miaina fivavahanay ianao, dia idina hatrany hatrany isan'ny marary
eto amin'ny tany razanay, ary itombo kosa ny isan'ny sitrana, mba ho fantatra ny olona fa ny tana maherin'Andriamanitra mbola mahavita zava-mahagaga mihoatra noho izay tanan'olombelona sy ny fahalalàn'olombelona. Koa nangataka famindram-poto aminao izay izy famelan-keloka dia ny mitenena aminay Jesosy hoe tsy olombelona akory ka ho tofo mandrakizay fa noho ny amin'ny anarako dia hononiko ny fahatezerako. Misaotra Jesosy. Ary noho izany ianao mandefitra aminay izany, no inonay fa voavelany elokay, deranao tahaka ny mpanao salamo izay manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'ny Jehovah eloka ary tsy misy fotaka fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray sy to mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjina, nijaly raha napaka Potopolato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevona, nidina tany amin'ny fenatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka kavanan'Andriamanitra ray sy to, avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fimbonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ho tanteraka tokoa izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika rehetra. Mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny ry-havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tratra nyity andro alahady faharoa volana May 2024. Tonga amin'ny fotoantsika hitondranam-bavaka ireo mpanompon'Andriamanitra maro reto sy mahatsiaro manokana antsingeritaona samihafa teo amin'ny fiainany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'izy ireo Rabetrano Herinjato Hugues Flavien 24 avril, Rasoa Manahirana Lantsoa Henriette 5 avril, Rakotonarivo Tsiky Narindra 25 avril, mangataka Vavaka fahaizana ary fahendrena. Rary John Solonomeny Janahary Juliana 17 taona, mangataka nira faharoapolo. Razafin-dramiadana 20 avril 17 taona. Randriamananandro Todsoa Odan tamin'ny 20 avril, mangataka fahendrena. Rakotonarivo Tsiky Narindra fatonga izany mangataka vavaka sy fahaizana. Fitahintsoa Ismaël Sarbidy 1 volana May, mangataka vavaka koa. Randriana Alsoa Lala 1 volana May, mangataka vavaka. Randimby Arsoa Andoniana Mikael 20 avril, mangataka vavaka ihany koa. Ireo zany ireo mpanompon'Andriamanitra mahatsiaro ny tsingerin-taona maro samihafa teo amin'ny fiainany ary mankalaza ihany androany. Ny fanomezana meny Jesosy Kristy tompontsika rehefa nangataka moa zany ary rehefa natsidiky dada teo sady zany cadeau zany dia eo amin'ny salamo 1:50. Salamo 1:50 dia ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Salamo 1:50 5, 6, 7. Cadeau tsara indrindra omeny tompo antsika amin'ity andro an'ity ireo mpanompo maro samihafa na nanoratra na tsy nanoratra anarana taty tamin'ity andro androany ity. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy atahotra ny ororo ny alina ianao, na ny zanatsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatahovonana, na dia isy arivo aza lava eo anilanao, iray alina eo kavananao, dia tsy hatra aminao izany. Amen. Izay ny teny cadeau omeny Jesosy ianareo amin'ity andro androany ity. Ny ary hitsangana daholo ireo mpanompon'Andriamanitra, voatonona anarana tona tsy mivoatonona, hanao ny hira isika izay nangatahan'ny mpanompony teo zany hira faharoapolo ny andininy voalohany ihany dia aorianan'izay mivavaka isika. Ny andininy voalohany amin'ny hira faharoapolo.
ary itsanganadaontsika toko ary vavaka voninahitra ho anao Andriamanitra rainay rahanay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo nidera sy mankalaza anao zay satria Andriamanitra tomponay ianao sady mpanjakanay ianao le Andriamanitra niandohanay ary mbola hiafaranay koa mandahatra amin'ny fiainanay mpanomponao tsirairavy isan'andro misaotranao zay tamin'ity andro androanyity indrindra reto mpanomponao marobe zay mahatsiaro manokana mitsingeritona maro samihafa amin'ny fiainana zao menao hery zay menao tanjaka menao fahasalamana indrindraindrindra ary narovanao zany arety mandringana zay misy eto amin'ny firenenay zany ary tsapanay to Jesosy fa nitanteranao ny tenina hoe fitiavana mandrakizay zany nitiavako anareo ary zany mbola ampaharetako fa mindrampoko aminareo ka dia misaotra Jesosy ianao ny teny fa zara fa ty dia tia ny hahatramin'ny farany ko ankehitriny atompo mbola mametraka amin'ny fiainan'ireo mpanomponao reo ampelantananao zany tonga eto izay ankehitriny any tokantrano tsirairay avy any mahatsiaro zany fiarahana taminao zany hatramin'izay henan'izay ka dia mametraka azy ireo ampelantananao no aviny rehetra eo ny ankizy Jesosy ireo ny tanora mandala ady sarotrako to eto amin'ny firenenay to ireo tsy mianatra izy tsy any an-tsekoly ny angatahako aminao Jesosy ianao mbola mefaindrena nireo ankizy ireo an'olotsaina azy amefaizana azy raha ho tanteranako to ny teninao Jesosy hoe ho avahako ny mpanompo ataoko loha amin'ny fahatsirambina izy amin'ny fianaran'izay tonona teo anatin'izao fioboana zao ary ireo ny ray aman-dreny tompo mandala ady sarotra tokoa nkehitriny kanefa araka ny tenin'ny ray aman-dreny teo Jesosy hoe hatramin'izay niarahanareo tampo moa nisy nahory anareo va dia tanteranako to zany Jesosy amin'ny mpanomponao reo mba tsisy tokoa zany fa dia sambatra izy ireo miaraka aminao na dia mandala ady sarotra ary ianao ny ahy azy amin'ny androm-piainany rehetra io moa tompo nefa antitra ao anatin'ny fahalebiazana ankehitriny ianao ne Jesosy nefa nyteny mandra-pahantitra reo mandra-pahafotsy ny volonareo zany karakara zany trotronareo ka dia mametraka azy hoe ampelantanao amin'ny andro sisa iainany ankehitriny maro tompo mety etaetany sy fandrindra mpanomponao reo marobe ianao mahalala ny tsiprim-piainany ka dia mametraka azy ireo araka ny teninao io na mbola tsy mangataka renenareo dia efa fantatry ny rainareo izay any an-danitra zay tomponao nareo ka dia mametraka azy ireo ampelantananao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no angatana andrinay izany vavaka sotra tompo amen mahazo toerana tompo dia araka ny nalazaiko taminareo zao anao fanatitra ho an'i Jehovatsika raiso izay volany ampelantananao tsara aloha dia apetrao eo ny tananao tia mifanatitra tsy misy kilema efa nipasoako anao ty Jesosy zany anao efa nijerenao tsara nitenianao tsara tsy misy petipetina tsy misy niforiporitra atolotra ho anao ty Jesosy izay anao vao miainga manao fanatitra misy ny fanatitra androany ny rakitra voalohany sy ny faharoa aorianan'izay tsika satria fandraisana androany dia misy ny procession alohan'le anaovantsika fanatitra ary dia anoniritsika raika amby efapolo sy efajato hoe raiso ny volako Jesosy zay dia raisiko ny fahaizako zay aloha ny ataontsika zay vao manomboka ny fanatitra rasoenita volako etomba anajana raisoko ny volako ho anao toko izy sotra Jesosy dia anatona ny tompo amin'izay tsika araka ny teniny teo dia ataovy ao anatin'ny sainao ny hoe za Jesosy dia hanonotra amin'ny alalan'izao fanatom-panonerana izao izay mameam-pifaliana no ankasitrahana indrindra
naiza no isy satria anao mahita sy mita tsisy ampiova tsisy ampiemotra tsisy ampisaraka na ny rendrarendrare reninnadearembe tsisy asolokoana na ny fankatoavane ireo sampilehibe tsisy asolokoana tiana inalori jesoti vaoanao mandrakizay kory nazovy isoloky ianao ry jesony efa toky iaro aty ovorebireby mba ty overy tiko ilay voady taminao jesony nazovy isoloky ianao ry jesony efa toky iaro atsy ovorebireby mba tsy overy tiko ilay voady taminao jesony tsisy ampiova tsisy ampiemotra tsisy ampisaraka na ny rendrarendrare reninnadearembe tsisy asolokoana na ny fankatoavane ireo sampilehibe tsisy asolokoana tiana inalori jesoti vaoanao mandrakizay kory tsisy ampiova tsisy ampiemotra tsisy ampisaraka na ny rendrarendrare reninnadearembe tsisy asolokoana na ny fankatoavane ireo sampilehibe tsisy asolokoana tiana inalori jesoti vaoanao mandrakizay kory vaoanao mandrakizay kory vaoanao mandrakizay kory sotra tompoko ho marina tokoa ane zany zao tsika dia no manano fotsika hanao any procession tsiraray avy any atokantrano any a dia efa samy manokana ianareo a boaty kely anankiray a anao fanatitra fa naty-panonerana samy teny mihitsy ianareo hoe jesosy eo. Dia ny fanahy rehetra rehetra izay tokony ho atao dia ny fanahy rehetra rehetra izay tokony ho atao dia ny fanahy rehetra rehetra izay tokony ho atao dia ny fanahy rehetra rehetra izay tokony ho atao
hanonitra ny fahotako tsy vitako rehetrarehetrarehetra zay vitako hatramin'izay aho hanonitra dia mba mamindrafo amiko fampanota zay no ataonao an'Andriamanitra dia hamela ny heliko rehetra izy ny rakitra rehetrarehetra dia azo alefa amin'ny mivola amin'izao numéro zao daholo efa numéro hatramin'izay a fa averina aminareo eto 034 64 454 40 averiko 034 64 454 40 io dia amin'ny anaran'ny trésorier général eto amintsika ka dia alohany zany procession zanytsika dia nonira fa 7 499 inona reny no atakaloko an' Jesosy zay mpisoloko tena mpisolo atsika tokoa izy zavatra zay simba vasa le mora levona fa raha mbola azoniko ny toka tsy maty ny jirom-poko a Jesosy tsy soloko zany no fanonerana zany a fanatim-panonerana so nandehandeha tahafa tany a na miverin-dalana tany a nanarakaraka Andriamanika hafa tany a Jesosy tsy soloko dia tanterao amin'ny fiainanao zany indro Jesosy ny fiainako izy no manda fiarovako amin'izao coronavirus zao zaho efa maty nefa ny velominy satria fa nysitraniny a dia mbola velona zao matsara ka na dia mahantra aza ty tsy manam-bola tsy mbola nafindra mbola tsy maty Jesosy no anjarako a ampy azay andiny voalohany sy varoa tsangantsika rehetra ilona reno atakaloko hoa ny Jesosy zay mpisoloko hony zavatra izay osy imbava sy mora rambola azony kioleto ka tsy maty ny jero ao ampo o Jesosy tsy soloa na ilona indro Jesosy no fiainako izy no mandafiarovako izaho efa matine efa no velominy kanadia mazaty ka tsy mbola nafindraho ary Jesosy no anjarako ka ampia ire teka ho an'ny tompontsika rehetrarehetra amin'izany rehetrarehetra zany a voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleloia masina 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 Jehova tompony maro endrika amin'ny voninahitany rehetra amen petraka isika dia androso amin'ny procession kosa ny isehon'ny voninahitra Jehova ry mpanao voady voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ity indray Jesosy ny apahafolo-karena vola 2000 ariary ka ny 10 000 ariary ho an'ny tranony dada ary ny 10 000 ariary ho an'ny W misaotra anao zahay Jesosy no ny fitahiana marobe nataonao anay ka ity misy vola 2 millions FMG na 400 000 ariary
mitsindara toy izao 1 million de francs fanampiana ny tranony dada sy mama, 500 000 w, 500 000 fanampiana ny karama mpiasa ao am-piangonana. Misaotra Jesosy io, misaotra anao Jesosy fa izao vao manefa ny voadiko aminao aho Jesosy, ity misy vola kely ho an'ny dada. Misaotra Jesosy fa vita soma tsara ny trano izay nangatahako taminao, vola 300 000 francs. Misaora amin'ny Jehovah ary fanahako ary izay reheto anatiko misaora ny anarany masina. Mankasitraka Jesosy fa tsy namela anay kamboty tety an-tany fa tena nampandresanay ny amin'ny ady rehetra atrehanay sy ny zanaka manjafy. Inty Jesosy misy vola 50 000 francs anaovana W kely Jesosy fa tena vokatry ny fo. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy fa mbola afaka manolotra ny fanfolo ny pension koa aho mangataka mba ho sitrana tsara karama amin'ny aretina maro indrindra ny coronavirus sy variant. Manolotra vola 250 000 francs ho an'ny trano dada sy mama. Raky mpisaorana Jesosy eo misaotra anao fa raha mangozozo be foana ny tenako sy ny tongotro dia vao nisotro ny raha anao mpanomponao dia sitrana apetraka feno eo ampelantananao ny fahasalamako vola 15 000 ariary. Voady misaotra Jesosy fankasitrahana tamin'ny coronavirus, sitrana tamin'ny coronavirus ny zanakao. Misaotra Jesosy, amen. Misaotra Jesosy noho ny fahasoavana natozao anay trano vola ho an'ny trano dada sy mama. Raky mpisaorana ity Jesosy misy rakitra kely ilay izy fa mifo manolotra ny zava-dehibe. Misaotra indrindra Jesosy tamin'ny fananaranao ahy noho ny asa izay atao ao Jerosalema. Fa tsara ianao manambara tokoa ireny fa tia ianao ary saro-piaro amin'ny anaranao. Misaotra Jesosy raky fisaorana 3 000 ampafolo-karena 10 200 rakitra alahady sy alarobia 2 000. Misaotra Jesosy mankasitrake. Misaotra anao aho Tompo tamin'ny fahasoavana ataonao amin'ny fiainanay, nanomezanao fahasalamana hery tanjaka fofinaina indro Tompo. Misy apahany kely amin'ny vola azoko tamin'ny terinandro ity 10 000 ariary, 5 000 anaovana ny trano dada ary 5 000 ho an'ny mantra. Mbola mangataka aminao Tompo mba ahafahanao amin'ny trosa dia anafaka anao amin'ny sigara sy ny teny maloto ny vadiko. Misaotra fahafolo-karena Jesosy io, Jesosy a misaotra indray izahay mianaka fa mbola nomenao fahasalamana foana, mbola nomenao foana ny anjara sahaza amin'ny varotra izahay atao hamarino aminay foana ny teninao Jesosy. Malaki 3:10 izay manolotra ny fahafolony izay nomena anay tamin'ny herin'ny andro lasa iny vola 60 000 francs anaovana ny trano dada sy mama. Misaotra raky mpisaorana voninahitra ho anao Tompo tsara. Misaotra Tompo no nasitrananao ahy tamin'ny aretina izay nahazo ahy, ambenao ambany elatrao sy ny famindram-pona mandrakarivo zahay ray eo. Mankasitraka indrindra Tompo vola 500 000 FMG ampantrona ny asanao. Voady mamezany Jehovah voninahitra ny anarany mitondra fanatitra ka mankanesy ao amin'ny kianjany. Misaotra anao Jesosy fa nomenao ahy izay nirin'ny foko rehetra dia tansitrano koa ity ny voady taminao dia ny karamako rehetra vola 120 000 ariary ividianana W. Procession volana avril 100 000 francs, rakitra volana avril 100 000 francs. Voady mifona zay Jesosy raha izao vao manomboka voady aminao. Misaotra betsaka tamin'ny nanomezanao vady sahaza avy aminao raha nangataka taminao. Manolotra vola nanaovana ny tranony dada. Misaotra Jesosy fa nanaovanao fa narovanao ny akonako sy ndray aman-dreniko tamin'ny aretin'ny valana aretina. Voninahitra saotra dera laza ho anao irery ihany vola 15 000 ariary, 10 000 amin'ny fifoazana, 5 000 ho an'ny dada. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Iny misy vola 15 000 ariary atolotra ho an'ny asan'Andriamanitra no nanasitranan Jesosy ahy tamin'ny aretina dia mbola mangataka vavaka mba ho eo ambanin'ny fitahian Jesosy lalandava ka tsy misy ananay ahy amin'izao fiainana izao. Misaotra betsaka Jesosy, amen. Jesosy eo apetraka eo ampelantananao ny fandidina ny zanako androany
ianao ny andidy azy fa fitaovana fotsiny dokotera matoky ianao tanterak'izay jesosy fa ho teraka soamatsara izy ka ho salama tsara daholo ny rainy sy ny zaza mba mangataka vavaka amin'ny paster Gigi misaotra jesosy amen amen. Vola 200 000 ariary 100 000 ariary anaovana ny tranondada 100 000 ariary ho an'ny fiangonana ho an'i jesosy zoko malala inty indray jesosy ny apahany karama volana marsa 2021 sy ny fanatsitra dia mba taio jesosy ny fianakavinay sy ny fiainanay manontolo misaotra jesosy 75 000 ariary ampafolo-karena 5 000 fanatsitra total ny 80 000 ariary ny 20 000 ho an'ny dada 60 000 ho an'ny fiangonana raha mpisaorana jesosy eo misaotra betsaka tamin'ny famindrapo fa raha niaraka narary izay mivady dia tonga ianina nasitrana anay ary natao tsy nifindra tamin'ireo zanakay izany fa narovanao daholo izy ireo rehetra misaotra jesosy misaotra dia ambin'ny tokantranonay inty jesosy ho anao sombony kely fa raisy fa vokatry ny fonay vola 10 000 ariary 5 000 ariary ho an'ny W 5 000 ho an'ny moton fiangonana jesosy mifona aminao zay jesosy raha izao vao afaka manome ny apahany fa folony ho anao jesosy misaotra anao za jesosy fa voaroka tamin'ny asako aho hoy ianao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra mangatakasaka jesosy mba meo asa fa samy tsy misy miasa daholo izay mivady mangataka vavaka mba hita asa vola pafolony 387 500 ariary 100 000 andada 100 000 amin'ny pasteur ambanivohitra 100 000 ny groupe mazoto pasteur mialy 87 500 mahantra ny fiangonana 3 000 ho andrakitra misaotra jesosy malaky 310 ty dia taratasy avy any ampitan-dranomasina avy any Amerika fijoroana vavolombelona voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no ijoroako vavolombelona eo to aminareo izao dia mipetraka sy mianatra any États-Unis indray andro marary ny aretina coronavirus ilay vehivavy Amerikanina miara-miasa amiko iray trano izahay izy moa dia tsy tia mivavaka fa nataoko ny asan'Andriamanitra dia sitrana soamantsara izy andro vitsivitsy taty aoriana manarak'izay mikasika ny fianarako izay ataoko any linina dia nahazo ny laharana voalohany tenako amin'ny mpianatra fa 770 ny antsoa mihitsy ny mpampianatra ka niara-aba sy nankasitraka ny tanterakay no niezaka vitako tena marinina Andriamanitra tokoa ny teny hoe ataoko lohany ianao fa tsy rambony ary ataoko hafa ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy mampahiry anareo mpiara-mivavaka ny tenako manan-karem-pahasoavana tokoa le Jesosy Kristy tompontsika Andriamanitra ny akaiky sy ny lavitra tokoa izy voninahitra ny ho an'Andriamanitsika irery ihany misaotra betsaka Jesosy raha mpisaorana 60 000 ariary 300 000 ividianana W fiangonana dia toy izay le olona nanao voady fanondrenana angamba ho an'Andriamanitra hitantsika fa le Andriamanitra dia mahagaga isan'andro dia mbola ataony amintsika koa izay narezany voady zany anie zany teny soratra masina zany fa ny Andriamanitra ndavitsaka eksikolotra ny Andriamanitra dia voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra rery ihany amen. Izay ary zany riavana ka dia hanolotra ny rakitra amin'izay tsika zao ataovy anatin'ny fonany hoe mamika indrindra ianao Jesosy fa mpiaino vavaka tsy mety manana vola angambitsika tsy manana arena fa ny fotsika tolotra ho an'Andriamanitra mba hampitony ny fahatezeran'Andriamanitra amintsika ane zany tsangantsika rehetra mamika indrindra ianao Jesosy. Akavia mamiko indrindra Jesosy mamiko indrindra iana fa iana tsy miova mamaly vavaka tompo ino no afaka amin'ny zo rehetra zay nataonao hatraminy kely indrindra ambony Jesosy io misaotra tsy manana
tsy manana fampianefa soavana tompo ino avalika amin'ny soa rehetra zay nataonao hatraminy kely ambony Jesosy io misatra. Alleluia, 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 ambony alleluia. Amen. Teka ho an'ny tombosika. Zay no vitanay rehetra hatrany tokantrano rehetra any ho anao Andriamanitra. No ny amin'ny zanakao malalanao izay maty ho anay anjeren'Andriamanitra ho dia mba mamindrafo aminay mamelany elokay ka na kely iny na be iny fonay ho anao mba ampitony ny fahatezeranao aminay Andriamanitra. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika voninahiny tany rehetra. Amen. Raisoa vavakatsika. Jesosy. Vita ny fotoam-bavaka teto androany. Mangataka aminao aho mba hijery an'ireo olona nanao voady maro be ireo. Tsy ho ary voatanisa zany Jesosy, fa ianao nalala ny fony, manala ny faniriny, apetraka am-pelantananao zany mpanomponao maro be mangataka aminao zany. Fa tanterao kosa Jesosy ny teninao hoe na mbola tsy miantso akory aza ianao efa tonga. Mino aho fa na mbola tsy tonga teto am-piangonana akory aza izy, fa efa nanoratra izany voady zany dia efa fantatro ny fony, ary efa tonga ianao ankehitriny handray sy hamaly zany fivavahany zany. Fa izay rehetra kosa Jesosy, alohan'ny sarahanay dia todika any aminao aho. Jesosy, fantatro ny antony nahatongavanay teto androany, hivavaka ho an'ny firenena, hivavaka ho an'ny vahoaka malagasy, hivavaka ho amin'ireo marary rehetrarehetra, mivavaka ho amin'ny mpanomponao manerana ny tany. Jesosy, vita ny teto ny fanompoam-pivavahana, fa ody any atokantrano tsirairay avy ireo. Mba tanterao aloha Jesosy ny teninao rehefa vita tahaka an'izao fotoam-pivavahana fahiny. Miantsoantso amin'izay ny marary, ny jamba. Jesosy zanaky Davido, Jesosy zanaky Davido, mba mamindrafo amiko. Olona iray monja miantsoantso ao anatin'ny vahoaka marobe dia mijanona ianao. Tsy miova ny fombanao Jesosy, fa mba hijanona kely iray minitra ianao, mba hanoloranay vavaka, mba hatongavanay any atokantranonay any, mba ho any ane ianao, mba honina any ane ianao, mba hiaino any ane ianao. Dia tanterao Jesosy ny teninao fahiny tamin'ilay jamba hoe inona ny tianao hataoko aminao. Mba hampahirato Jesosy dia nanaiky ianao. Ka na dia vavaka tsotra tahaka izany ara Jesosy any atokantrano any tsirairay ny mpanomponao, mba hienoy ny fivavahanay tsirairay avy.
sotra jesosy mino aho fa voarainao izany vavaka rehetra nytononony zany isatokantrano isambaravarana dia akatra an-danitra ianao zao ho any amin'Andriamanitra ray jesosy ento zany vavaka zany fa ianao ny mpanalalana anay amin'Andriamanitra ianao mpisolo vavanay amin'Andriamanitra ianao no mifona ao anay ao an-danitra ao isan'andro isan'andro mba etoany fanarinay rehetra jesosy indrindra mba hiarovanao ny vahoaka malagasy amin'izao areto mandoza izao jesosy eo hainao ny zavatra rehetra raha hitan'Andriamanitra kosa ny fahadalanay sy ny fahotanay satria manota foana zay isan'andro isan'andro ary ho tezitra aminay foana koa izy isan'andro isan'andro fa hatsanganony tananao misy olatra jesosy fitomboko ny fitiavanao anay tetỳ ambonin'ny tany fa raha ianao mivavaka ho anay raha eo mahamelany elony fa tsy fantan'izay ataony dia anaiky izy noho ny aminao jesosy manany anjelinao marobe ianao mahita ny adresinay hitokantranonay tsirairay avy ary ny lalana mampitonantonana anay amin'ny andavanandro rehetra haniraka ny anjelinao ianao tondra valim-bavaka jesosy mba ho fantatry ny olona rehetra ny teninao hoe ataoko hitan'ny olona mahasamihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra tantarao ary zany amin'ny anaranao jesosy fa ianao ny tianay sy mpamonjy anay rainay izay ny an-danitra ho amasinanay ny anaranao ho tonga anay ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay noho ny ana sahazo ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakam-panahy manafana amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary nyvoninahitra mandrakizay amen raha isonjodrano ho Jehovah tompony maro aminao aza matahotra tahotra ny mahazo anay foana isan'andro 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 ataony devoly aminay zany fa ianao Andriamanitra kosa hiteny aminay isan'andro aza matahotra aza matahotra aza matahotra ho raha rakopana amin'izay ny devoly sy ny asa maizina rehetra satria izao ny raketa fitiavany amonjy azy aho ho Jehovah tompony maro sotra tompoko anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen ho tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen petraka isika tsirairay avy dia manomana ny fotsika rehetrarehetra handray fanasan'ny tompo ankehitriny mangataka anao ao mba samy anana vera misy rano daholo any atokantrano tsirairay avy any mandamina amin'izany ianareo dia mba manomana na mofo kely na biscuit kely izay misy eo aminao ao ento zany ho tandindon'ny tenan'ny tompo sy ny ranon'ny tompo ka rehefa miteny ny mpitandrika amin'ny fotoana ity hoe amasino izao divay izao jesosy dia manatsoboka ny tanantsika tsirairay avy tsika rehetrarehetrarehetra ao anatin'ny kopy anatin'ny vera misy rano izay fomba tsika ary fomba n'Andriamanitra izay nampianarina tsika tsirairay avy fa raha vao manao azany tsika dia tena miova ho rato koa mahavita zava-mahagaga ny herin'ny rano jesosy sotra tompoko
ry havana malalela rehetra amin'ny tompo dia tonga ao anatin'ny fotoana iraisantsika latabatra amin'i Jesosy tsika ankehitriny. Zava-dehibe ny nandrenesanao nandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra androany ary dia tena mijery ny fanatitra tsika tokoa Andriamanitra ary ny fotoana ny firaisana latabatra amin'ny tompo tahaka an'izao dia tena fotoana fifampijerena ry havana. Tsika mijery ny fanatitra izay ataontsika. Tsika mijery ny fanomezana izay ataontsika, manao inspection mijery an'izany tsara mba ho anitra kasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra kosa mijery an' Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny nambara tamintsika teo hoe rehefa tena mety tsara ny fanatritsika, ny fotsika, tsy mijery atsika intsony Andriamanitra fa Jesosy no jereny ao anatin'izay. Tahaka an'le amin'ny fiainantsika andavanandro ihany ry havana. Manoloana ny zanatsika ao anatin'ny tokantrano ao misy fotoana manao ny tsy mety ny zanatsika. Fa rehefa tonga eo amintsika izy mipitrapitra, ny fanahintsika ray aman-dreny koa ary mangoraka ny fotsika. Dia tahaka an'izany koa ny fangoran'Andriamanitra ny fotsika androany mangorakoraka ny fony mijery atsika ankehitriny. Ny fotoanan'ny firaisana latabatra amin'ny tompo tahaka an'izao koa dia fotoana fahatsiarovana. Ny fanolorantsika tena ho azy tamin'ny alalan'ny sakramentany firaisana amin'ny tompo nanaovantsika voady hoe tia Jesosy, samy nanao ny voady ny tsiraray avy ary famerenana an'izany androany tsy fantatro ny ianao fa mbola tiany Jesosy ore koa zany androany mba hahafany mamerina indray ny fanekena izay nataony taminao koa hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Eny am-pelantananao eny ankehitriny ny mofo, eny am-pelantananao eny any koa ny rano solon'ny divay, fa ny tompo dia niteny hoe zany mofo velona izay midina avy any an-danitra na iza ianareo ny mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary izy niteny hoe mba tsarovy ahako, andaontsika ankehitriny ary atsiaro an' Jesosy, mbola hiditra eo amin'ny fanatrehany indray, indrindra izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliany ilay tena zanak'ondro mora ka dia ataontsika ny hira fa 777 ao amin'ny firana protestanta. Nzay reko tompo, nzay reny feo anao miantso ahenao akany Kalvari. Andao eo amin'ilay toerana fanaovana fanatitra, pratika an'ilay zavatra rehetrarehetra nambara tamintsika tamin'ny alalan'ny mpaminany teo. Fa rehefa mino ny mpaminantsika, mino ny afatra Andriamanitra tsika,
tafatoetra sady ambinina isika. Ny andiny voalohany sy ny faharoa no ataontsika eo ampitsanganana amin'ny 7 amin'ny firana protestanta hitsangantsika riavana. Zaire kutumpu Zaire ni feuna mi ansuaiana akani Calvari Raisu aue Basa saunirana su Izai tau Calvari Malemi aure kamitarena we Malemi aue Kami taraina we funze ni akiutumpu funze ni uluna tumbule ibe raisu aue Basa saunirana su Izai tau Calvari. Vavaka tsika riavana. Misaotra betsaka Jesosy. Misaotra betsaka anao zay ankehitriny fa ianao ilay zanak'ondro mora. Hitan'Andriamanitra ray. Lay tena tsy misy kilema ary tsisy pentipentana ahafahanay miona amin'Andriamanitra rainay. Mitondra ny fanatitray izay. Vokatry ny molotray sy ny fonay manaiky anao. Ny fanomezanay manontolo ny fanananay rehetra, ny tenanay, ny fanahanay koa ara-tompo. Mety mbola misy petipetina ihany zany. Rahatry raha vao miposaka ny masoandro mandra-pilentiny dia manota ny zanak'olombelona ary tsisy manao dia na dia ny marina na dia iray akory ary zany tsy mahatanteraka anay. Nefa mifonay rehetra hanatonanay ny azo fijalianao Jesosy. Hanatonanay anao manatona mihitsy zay ankehitriny tena manatona Jesosy. Mitondra n'izany tenanay zany mba ho ankasitrahanao. Ataonay amin'ny fonay rehetra zany. Ankehitriny Tompo mirosa ao anatin'izao fotoana masina izao koa izay dia mifiraisana latabatra aminao le nampanaovinao anay isaky ny mihinana sy misotro izahay mba hatsiaro anao, hatsiaro ny famonjenao tao anatin'ny fotaka izay nakarinao tao anatin'ny adalana efa very ary efa tsy tokony ho vonjena akory ary ny raha ny tena izy fa ianao mbola nitsipona namonjy anay dia hatsiaro anao izay ankehitriny Tompo. Fa fahasoavany dehibe tsy herinay natanjaka izany fa tena fanomezana avy aminao ka dia mankasitraka indrindra Jesosy. Eny am-pelantanany tsiraray avy eny Tompony mofo mety hoe nividiana tampivarotra ihany zany. Eny am-pelantanany mpanomponao tsiraray avy eny ny rano mety rano nitovozina tamin'ny pompy ihany zany Tompo fa ianao tao amin'ny fanasana izay natrehanao dia nanova ny rano tonga divay. Ka ankehitriny Tompo ianao nilaza fa ny zavatra rehetra dia hamasina fivavahana sy ny teninao ary amin'ny fanainao masina hanamasinana ian'izany famantarana izany ho tonga ny ranao sy ny tenanao zany Tompo fa ny nofinao no tena fihinana ary ny ranao no tena fisotro. Ka amin'ny fotoana andraisanay an'izany Tompo dia hirotsaka ny herinao, hirotsaka ny fahasoavanao ilay tsy mety ritra ary ny fanekena izay nataonao mbola tanteraka mandrakizay fa fitiavana mandrakizay tokoa no nitiavanao anay ary zany no amparetanao ny famindramponao aminay tsiraray avy. Dia misandrata amin'ny mampanjaka anao, ianao nomenay voninahitra amin'ny zavatra rehetra Tompo fa mahery ianao Tompo iseho ny herinao amin'ny isambatan'olona tsiraray avy.
misaotra indrindra ry tompo. Amen. Afaka mahazo toerantsika ry havana. Ny apôstôly ry havana dia milaza fa izy dia efa nandray tamin'ny tompo izay natolony antsika ihany koa, fa Jesosy Kristy tompo tamin'ny alazaina madiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra dia novakiny zany ka hoy izy hoe ity ny tenako izay vakina ho anareo, izao natao voafatsiarovana na oviana ny mihinana ianareo. Dia araka izany koa ry havana, ny kapoaka rehefa avy nihinana izy dia nandray ny kapoaka, ary rehefa nisaotra izy dia niteny hoe ity kapoaka ity no fanekena vaovaony amin'ny rako izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka, izao nataovy ho fatsiarovana rehefa misotro ianareo. Ary ankehitriny dia atsiboy ao anatin'ny kapoakanao, ao anatin'ny ranonao ny tananao dia hamasintsika amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta izany ho tonga ny ran'i Jesosy Kristy tokoa, fa ny rany no tena fisotro, ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy maira avy any Nazareta ho hanamasinana an'izany amin'izao ora sy fotoana izao. Ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Amen. Efa vonina ny zavatra rehetra ankehitriny, ndao mbola iroso an'olo tena ho an'Andriamanitra aloha isika, mbola tsy mandray isika fa miaraka mandray ny baiko rehetrarehetrarehetrarehetra ampanatanterahana an'izany, fa andolotsika hira ho fanolorantsika tena ho an'Andriamanitra. Nizay tompo ilay feonao reko ianao ampoko ao, fa maniry mafy mandrosoa Jesosy eo. Andao mbola ampandrosoantsika aloha izy, ataontsika mameno fotsika rehetra, fa rehefa ieniky ny tompo ny fotsika rehetrarehetra mandositra amin'ny tahotra ho ny hira, na dia ny fahavalontsika ara mandositra amin'ny tahotra. Ataontsika izany hira ndritra ratsolo ndray be izany ho fampandrosoantsika an'i Jesosy ao ampotsika. Zay tompo ilay feonao, rekonao am-poko ao, fa maniry mafiany ao, dia ombona alalanao. Zay tompo ilay feonao, rekonao am-poko ao, fa maniry mafiany ao, dia ombona mandrosoa Jesosy, mandrosoa ianao Jesosy, tonga soa ianao. Manirana ny fanatrehanao, maniry ny fo dia hitoeranao, ka sy ho ao Jesosy eo, fa manantenanao hoe fa farany izay ilaiko sy tiako meu alilanao. Tompo ianao no fahazavana, avy aminao ny avy fahitana, aminao ny fahitana, nitakalo-pitiavanao no mirotsaka ao am-poko ao. Tompo ianao no fahazavana, avy aminao ny fahitana, nitakalo-pitiavanao no mirotsaka ao am-poko ao. Mandrosoa Jesosy eo, tonga soa ianao fa manerana ny fanatrehanao, maniry ny fo dia hitoeranao, ka sy ho ao Jesosy eo, fa manantenanao. Fa faran'izay ilaiko sy tiako ny ao anilanao. Zay mombamombanao, dia alalanirao, Jesosy eo izarazarao, zay mombamombanao, Jesosy eo tonga
surianao malerangany fanatreanao maniry ny fo te itoeranao kasi hoao jesosy famantenanao fafaraniza ilako sy tiako meoanilanao fafaraniza ilako sy tiako meoanilanao zandriavana faran'izay layntsika sy tiatsika ny eo anilany davida mpanao salamy dia niteny an'izany mihitsy hoe ny eo akaikin'andriamanitra ny mahatsara taovy ao anatinao zany fa tsika dia miampihereny am-pandehanana rehefa miara mandeha amin'i jesosy any amin'ny boky Isaias tena mitenany zany mihitsy hoe elatra ny akarany tahaka ny voro mahery hiazakazaka izy fa tsy ho sasatra andeha izy fa tsy ho reraka satria ny 9:7 dia miteny hoe mampatanjaka ny reraka izy ary zay kely hery dia omeny herybe anomehery anao jesosy aza matahotra riavana aza merikerika foana izy no Andriamanitra ao momba anao eny mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinana ny anjarantsika dia ny manao fanekena amin'ny mandraka riva anao atompo hoe reko ny feo anao zay mitory ny fitiavanao nefa mila atsangany finoananao mba hanatonako anao zany tononkira-panahy zany tena na dia ataontsika foana ary zany tiany jesosy ny miheno an'izany jesosy tsika dia Andriamanitra ny fanekena riavana Andriamanitra ny fanekena ary ny fanekena zay ataony amintsika dia efa nazo fiainana andao mbola ataontsika zany iry zany ankehitriny ho fanomezantsika voninahitra sy ho fanekena aminy anao ao tompo reko ny feonao zay nitory ny fitiavanao nefa mila tsangany finonanao ao anatonako anao ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao anakaiky zany lanivoanao mivoatra kaisarako tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao anakaiky zany lanivoanao mivoatra kaisara afaliana manahoany zany ny ora iray afaliana manahoany zany ora iray anatrika ny seza fiandriananao raha mandohalika ivavaka to andohalika ivavaka tompo iresaka minao saka zako tompo mbataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao anakaiky zany lanivoanao mivoatra kaisa atokany ny fiainako anao ny asanao Jesosy atokany ny fiainako anao ny asanao aminy hery sy ny fahasoavanao
de toano ny fanaikio ibanjina mitoky ka zay sitraka no sitrako tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao anakaiky izany lany voana mivoatra ka isarako. Reny Jesosy ry havany zany fanekenao zany. Ary ny apôstôly Petera dia manafatra antsika hoy izy hoe fa fantatrareo zao izy fa tsy mba zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nentina nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena dala zay azonareo tamin'ny netin-drazana fa ny rasony Kristia dia rany zanak'ondry tsisy kilema ary tsisy pentimpentina. Fantatrareo zany ozy izy. Ny apôstôly Paoly koa dia mbola nanafatra hoe jereo foana ny azo fijaliana, jereo zany azo fijaliana zany fa teo nanavotan'Andriamanitra anay ozy izy, teo nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika. Ary teo amin'ny azo fijaliana Jesosy no nangataka tamin'Andriamanitra ray, ary nenon'Andriamanitra zany vavaka zany manao hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Manatona kamiondrika hanoroka ny tongo masinao, za zay olona tsy mendrika ary tompo avao zo anao tsanganytsika ry havana. Manatunau kamiundika anurukani tunggu masina izau lunatsi mendika kabavauzi tumpu ana. Jesosy mandende mitondra ny von'Andriamanitra ao anatinay ao.